Ny taranja volleyball kosa indray ho an'ny eto Analamanga ihany io dia ny andro faha 1 no nitanterahana tamin'ity sabotsy sy alahady. Tsy dia nisy vokatra nisokadina nantenaina loatra aloha tamin'ity andro faha 1 ity fa saika ireo ekipa iverina fa efa lehibe sy kalaza no nivoaka mpandresy hatrany ao anatin'ity fedina ny tompondakan'ny Ligue Analamanga ity. Miditra eo amin'ny andro faha 20 ny fedinan'ny tompon-daka ny Ligue Analamanga ho an'ny taranja volleyball tamin'ity farany herinandro ity. Ho an'ny sokady zazavavy ary ity arahantsika amin'ny sary ity dia mazava ny fivoahan'ny VBCT mpandresy tamin'ity androany ity tamin'ny seta 3-0 5 no 7 ambin'ny folo, 5 no 2 ambin'ny folo, 5 no 4 ambin'ny folo. Teo amin'ny seta faharoa no hita ho tena niady ny lalao izay tafiakatra hatrany amin'ny 5 no 2 ambin'ny folo. Hita ihany koa fa efa masaka tsara ny fiarahana ho an'ny VBCT tamin'ity androany ity. Raha teo amin'ny zazalahy kosa indray ity arahantsika amin'ny sary ihany koa ho an'ny sokajy diviziona voalohany dia ny feonan'ny MVBC sy ny Azia. Voaka nandresy teto ny MVBC manao akanjo mainty amin'ny sary rehefa nandresy ny Azia tamin'ny seta 3-0 no 2 no 5 ambin'ny 5 no 2 ambin'ny 5 no 1 ambin'ny ary 5 no 2 ambin'ny. Toy izao ary ireo vokatra rehetra tamin'ity andro faha 20 ity. Ho an'ny minima zazavavy ny afa nandresy ny VBCT tamin'ny seta 2-0 5 no 4 ambin'ny folo, 5 no 4 ambin'ny folo. Eo amin'ny junior zazalahy dia ny Azia nandresy ny VBCT tamin'ny seta 3-0 5 no 4 ambin'ny folo, 5 no 2 no 5. Eo amin'ny diviziona voalohany ho an'ny lehilahy ny Biasy nandresy ny afa tamin'ny seta 3-0 5 no 4 ambin'ny folo, 5 no 4 ambin'ny folo, 5 no 5 ambin'ny folo. Vokatra teo amin'ny junior zazavavy ny Azia nandresy ny VBCT tamin'ny seta 3-0 no 2. Eo amin'ny junior zazalahy ny 3e FANS nandresy ny AMVB tamin'ny seta 3-0 no 2. Diviziona faharoa ny zazalahy io ny 3e FANS nandresy ny SEA tamin'ny seta 3-0 no 8. Diviziona voalohany lehilahy ihany ny VBCT nandresy ny AZMA tamin'ny seta 3-0 no 8. Mbola eo amin'izay sokady izay ihany ny FMBC nandresy ny Azia tamin'ny seta 3-0 no 2. Diviziona faharoa ny AZMA nandresy ny Saint-Michel tamin'ny isa 3 no 8. Mbola eo amin'izay diviziona voalohany zazalahy izay ihany Voara nandresy ny SDV tamin'ny seta 3 no 8. Diviziona faharoa kosa indray ny MVMVC nandresy ny afa tamin'ny seta 3 no 8, 5 ambin'ny 7 ambin'ny folo, 5 no 7 ambin'ny folo. Diviziona voalohany lehilahy ny VBCT nandresy ny Kosfa tamin'ny seta 3 no 8, 5 ambin'ny 7 ambin'ny folo, 5 no 2 no 4 ambin'ny folo. Ary ny diviziona voalohany zazavavy ny 3e FANS dia mbola nandresy ny Kosfa ihany koa tamin'ny seta 3 no 2.